Santran'ny tompondray tsika amin'izao fotoana mbola ahafahantsika mifampizara izao amin'ity andro alarobia ity amin'ny alalan'izao fandarana manokana izao izay ahafahantsika mamaly ny fanontaniantsika mpanaraka manona ny fiadanan'ny tompo amintsika sy ny fahasoavany rehetrarehetra ho amintsika izay miaino izao. Androany isika dia iresaka mikasika ny fitafiana. Ity fampianarana anankiray ity dia mbola betsaka ny manafangaro tahaka ny hafa ihany koa moa zany dia misy teny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Deutéronomia 12:20 ao andininy 5 izay milaza hoe aoka ny lahy tsy hanao fitafian'ny vavy ary ny vavy tsy hanao fitafian'ny lehilahy fa fahavetavetana eo imasoko zany hoy Jehova. Midika ve zany amin'izao fanazavana voalohany zao hoe pataloha ve ny tiany resahana amin'io sy zipo, zany hoe aoka ny lehilahy tsy hanao zipo ary aoka ny vehivavy tsy hanao pataloha. Teo amin'ny zanak'Israely dia zanak'Israely sady tsy nanao zipo no tsy nanao pataloha. Fa ny zavatra anaovan'ny akanjo, fekanjon'ny zanak'Israely dia lamba lava be tsy tadidiko na 3 metatra na 10 metatra tahaka ny any firenena arabo rehetrarehetra, dia iny lamba iny ahorongorona ahodikodina dia iny no hitafiana na lehilahy na vehivavy dia mitovy foana ny didin-damba, mitovy foana ny fomba fanaovana sy sisa rehetra. Ka ny teboka voalohany zany dia ny Deutéronomia 12:20 dia tsy miresaka pataloha ary tsy miresaka zipo. Fa inona ny zavatra resahan'io Deutéronomia 12:20 io? Aoka ny lehilahy tsy hanao akanjo ny vehivavy. Zany hoe raha ohatra mananjanaka menada zany le olona, le jiosy le hebreo tamin'izany fotoanandro, dia tsy azo atao ny manome ny akanjo mampanao ny akanjon'ny vavy ho an'le zanany lahy, na ny akanjon'ny lahy ho an'ny zanany vavy, na tsy voatery mpiavana ihany koa izy ireo fa rehefa lasy vavy fotsiny dia tsy azo atao zay fa fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra izany resaka izany. Raha amin'izao andro iainantsika izao zany no mbola ho ampiarina zany zavatra zany dia tsy azon'ny vehivavy atao no manao patalohany ohatra zany zao hoe misy penada dia patalohany anadany tsy azony anaovana, ny t-shirt ny anadany tsy azony anaovana, ny blouson ny anadany tsy azony anaovana na matiny atsika tahaka ninona ary izy. Raha misy olona fotsiny any ambadimbadika any dia ohatran'izay ihany koa rehefa blouson an-dehilahy iny dia tsy azonao, tsy le blouson amidy fa blouson efa misy lehilahy tompony nanao anazy dia tsy azo anaovana iny. T-shirt efa misy lehilahy tompony nanao anazy dia tsy azon'le vehivavy anaovana iny. Zay no endrika io Deutéronomia 12:20 io. Manahoana kosa ny endrika zany zavatra zany aty amin'ny fanekena vaovao. Tsika amin'izao fotoana izao dia ao anatina fanekena vaovao. Aty amin'ny fanekena vaovao dia ny hitako hoe tena lalana mampisaraka ny fanekena vaovao, ny fampianarana mampisaraka ny fanekena vaovao dia zay fampianarana nentin'i Jesosy teo amin'ny lahy vehivavy Samaritana tao amin'ny bokin'ny Jaona 4:17 zay hoy Jesosy rehefa niresaka taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha vehivavy ho avy ny andro rehefa tonga ankehitriny ny fanompoana an'Andriamanitra ozy izy tsy eto amin'ity tendrombohitra Sinaity na eo amin'ny tendrombohitra any Jerosalema fa ao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tamin'ny andro ny fanekena taloha zany dia zavatra ivelany tahaka izany resaka manadio akanjo sy manadio vatana sy ny fitandrovana ny fahasalamana sy fitandrovana ny vatana. Zay no zavatra izay mirakitra tao anatin'ity testamenta taloha rehetrarehetra ity. Aty amin'ny fanekena vaovao kosa tsika dia tsy resaka akanjo ivelany intsony no resaka fanompoana. Zay zao mbola endrika anankiray fotsiny amin'ny lalàna. Ny olona moa tia mametrapetraka lalàna ary tsika rehefa zatra n'izay fifampitaizana tao ambany lalàna sy fifangaroarona tahaka izay dia betsaka amintsika mbola isaky mametraka fanontaniana dia hoe fahotana veny zao, fahotana veny zao, fady veny zao, tsy tokony atao ve zao. Lalàna daholo zany, manana esprit, manana fisainana miorina eo amin'ny lalàna ka mitady lalàna vaovao aty amin'ny fanekena vaovao. Inandray zany lalàna vaovao aty amin'ny fanekena vaovao. Dehibe zao ny olona aty amin'ny tontolona fanekena vaovao mbola resaka fitandremana akanjo,
mbola resaka fitandrimampitafina mbola manana zavatra be deaibe hoe rehefa manompo an'Andriamanitra zay mialatsiny ako an'zay rehetra mandray an'zany fampianarana zany sy miazona an'zany fa ny olona de manana an'zany hoe tia misy atao hoe akanjo masina akanjo fotsy be tsy ao anatina tontolona fiangonana fahiny ihany misy an'zany fa na de ankehitriny ary sasany rehefa atao batisa dia zany no zavatra apetraka hoe mila manao akanjo fotsy mitsofoka ao anatin'io rano be io de voaka fa ao am'izay de tena am'izay madio tsara tahaka fadiovan'ny Kristina tsy fantatro zay fomba anazavana an'zany fa ny zavatra tiako lazainanao de zao zavatra ivelany daholo zany rehetra zany zavatra ivelany daholo zany resaka fiakanjona sy resaka fitafy izany ao anatina tontolona fanompoana aty amin'ny fanekena vaovao mety manana fomba fijery isika hoe ohatra hoe ty akanjo tiany mba tena manao akanjo metimety ako mba hanajako an'Andriamanitra ka mba tena ampatonga tena ankasitrana ka ny azo ty lobaka za zao milaza aminao fa za manao an'ty lobaka ty tsy manana heritreritra na ny kely ary hoe anao lobaka lavatanana ako dia anao velondrirana fa najako an'Andriamanitra Jesosy Kristy atao natiko foana amin'ny fotoana manao velondrirana misy fotoana manao jogging sy manao tennis misy fotoana manao pijama misy fotoana britanao am'dosy rehefa mandro ao anatiko foana Jesosy satria tsy resaka zavatra ivelany tahaka izany ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary tsy resaka zavatra ivelany tahaka izany ny fanalana baraka an'Andriamanitra aveko tsy resaka zavatra ivelany tahaka izany ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary tsy resaka zavatra ivelany tahaka izany ny fanalam-baraka an'Andriamanitra raha resaka zavatra ivelany tahaka izany dia tokony ikostara daholo ny lehilahy rehetrarehetra 4 ora amin'ny 4 ora 7 andro amin'ny 7 andro zay lehilahy rehetra ao amin'ny Kristy jereo fa lasa misy lasa vato misakana ho an'ny sasany zay te hanompo mihitsy iresaka fitafiana io fa tsy ray tsy roa nge raha lasa anabavy ny olona izay vato misakana ho azy ny fitafiany za te andeha hivavaka fa za tsy manana akanjo iny akanjo anaovanao iny izy ka ny anahako misy rovitra de maninona raha misy rovitra tsy akasitran'Andriamanitra ve tsy zany ny fomba fanompoana ao amin'Andriamanitra ka za tsy manana velondrirana fa t-shirt ny ananako de kapakiran'ilona ny ananako de lasa vato misakana zany satria hoe zay tsy manome voninahitra an'Andriamanitra diso tanteraka zany ny tontolo fanompoana an'Andriamanitra ty amin'ny fanekena vaovao de tontolo ara-pana monde spirituel jerenao tsara ampitahao tsara mihitsy ny fomba fampianaran'i Jesosy sy ny fomba fampianaran'ny testameta taloha jereo fa rehefa miteny ao Matteo 5:7 moa izy manao an'le fanitsiana be deaibe manao mizazoro manao fanavozana be deaibe mihitsy miteny ny soratra zao izy ny soratra aza mijangajanga zany hoe le fijangajangana zay ambaran'ny soratra de manao firaisana ranofo za koa zao izy miteny anareo Jesosy nizy mijery vehivavy amin'ny masony ka mila zay ampony de efa njangajanga tamin'ny sady inona dika zany tsy zavatra ivelany fijangajangana hoy ny fampianaran'i Jesosy hoy ny aty amin'ny fanekena vaovao hoy ny fampianarana zay netin'ilay teny tonga nofo fa aizany fijangajangana ao anaty daholy afa ao anatin'ny olona ny voany ratsy rehetra de ny fijangajangana ny fakambadin'olona ny fitsiriritana ny vonon'olona ny alatra sy ny sisa ao anaty daholo ny fariseona de mahavitany ampafolony komina sy ny rehetrarehetra ary manala baraka an'Andriamanitra ny fariseona de tsy mijangajanga tsy mamon'olona sy ny sisa ary manala baraka an'Andriamanitra satria maninona toy ny fasana milalotra fotsy io Jesosy ny ao anatiny rombaka sy fenitolany maty fa ny ety ivelany fotsifotsy tsara tare mate hijery fanontaniana mila valiana manaraka de zao hoe de ahoana mety foana ve zany ny fandehan'ity zavatra ity na ahoana niny nanaovana za zao pastera de mahazo manao zay tiako atao voloko afaka atao lava afaka atao rasta afaka atao sola afaka atao zay mety amiko ny akanjoko mety foana na manao ohatra ny ralale mpanao rapy miboritsaka pataloha reny ako sisa rehetrarehetra azo atao ve zany satria tsy mampaninona eo amin'ny fifandraisako amin'Andriamanitra ary satria eo amin'ny ara-panahy ny fifandraisanay sy Andriamanitra zay zany ny fanontaniana izay valintsika manaraka dia ijery teny ijery soratra masina ray isika anankiroa isika hoetiko mamaly an'izay Romana 5:10 andiny voalohany ka hatramin'ny 7 toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy
fa isika zay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy fanaka tsy hitady izay afaly ny tenantsika ihany. aoka isika rehetra samy hitady zay afaly ny namantsika amin'izay asosy ampandroso azy, fa Kristy koa aza tsy nitady izay afaly ny tenany. Taperitsika eo Korinthiana voalohany toko 7:7-8 naran'i Jesosy. Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra za dia mbola nataoko mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako mba hazoko maromaro kokoa. Ny didy sy ny lalàna atao amin'ny tontolo fanjakan'ny lanitra dia tsisy afa-tsy tokana lalàn'ny fitiavana irery ihany. Eo amiko sy eo amin'Andriamanitra misy zavatra fitsinjarany anankitelo zany le izy zako ny eo ampovoany ato Andriamanitra eto ny olombelona. Ty za olombelona Andriamanitra. Ny fifandraisanay sy Andriamanitra, ny fifandraisanay sy Kristy dia tsy misy olana mihitsy ny resaka fitafiana. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fifandraisana amin'ny Kristy dia tsisy ifandraisany amin'ity zavatra ety ivelany hita maso ity, tsisy ifandraisany amin'ity hita maso ity. Tontolo ny fanahy dia tsy misy ifandraisany amin'ny tontolo ara-nofo, tsisy. Fa ny tontolo ny fanahy dia ny fanahy samy fanahy no mifanerasera ao, ny fanahiko sy ny fanahiny Kristy no mifanerasera ao. Efa fampiresantsika zany hoe tsisy ifandraisany ny teny zay lazainy ty vavako ty akory ary amin'Andriamanitra, fa mifanahy isika no mivavaka amin'ny fitarainana tsy azo tononona, fa tsy mba itsika akory zay vavaka tokony ho ataontsika. Romana toko 8:9-20 no misy an'izay resaka izay. Fa eto amin'ny ilany kosa, ty za averiko le sarisary, ty za ty Kristy, ato misy ny olombelona. Ny olombelona hafa izay manodidina ahy dia io no mifanerasera amin'ity vatako ivelany ity. Ty vatako ivelany ity mifanerasera amin'ny olombelona io. Zao zany zavatra tiako ambara aminao hoe za ohatra zao manao zao lobaka zao, fa maninona moa tsy manao débardeur? Rehefa mafana zany dia manao débardeur, pasteur dia miresaka aminareo. Maninona rehefa miresaka tsy manao orala tahin Jesosy sersea? Za tsy mpanao azany, za tsy mahay azy zany. Raha ohatra ka andeha hampianatra anareo dia raha sorta ny anaovako bedin'Andriamanitra avy tsy bedy fa tafotoanareo olona izay hiaraka amiko reo ahoana koa ary pasteur zany. Sorta kely nanaovangiara igny nandeha nampianatra. Za zany tonga dia hoe za olona afaka za hiteny azy io za olona afaka. Za olona afaka ao amin'ny Kristy. Tsy olana amin'ny Kristy zao, tsy olana amin'ny Kristy le izy, fa ny fifandraisako aman'olona misy olana. Ary vokatra izay zavatra izay misy fatafotohinana any anatin'ny fon'ny olona manodidina no le zavatra ataoko. Misy fatafotohinana. Ka Andriamanitra izay resantsika teo hoe tsy mandinika ny zavatra ivelany fa mandinika ny fo, dia mahita hoe andray ary ianao na fotoana ny anina noho ny amin'ilay zavatra izay nataonao ohatran'izao dia ny antony tafeko araka ny tokony ho izy zany, zay tsy mana fotohina amin'ny fiarahamonina, zay mety amin'ny fiarahamonina. Ny antony anaovako ny voloko ohatr'izao, fa tsy kirazorazo be rasta na inona moa izy ity volona mpampiady akola na tsy fantatro na tektonika. Ny antony tsy anaovako an'izany, voalohany aloha tsy tiako le izy. Faharoa manarakaraka an'izay, za tsy te hana fotohina na iza, fa tiako voavonjy daholo ianareo rehetrarehetra izay manompo sy izay tsy manompo ihany koa, izay mbola nivelany sy izay efa ao anatiny. Nisy fotoana izay nanao séminaire tany amin'ny taona 2019 dia séminaire ho pasteur izy io dia namory pasteur sy mpanompon'Andriamanitra mpitory-teny marobe teo amin'ny 500 teo eo izay tao amin'ny Petit Palais, tao amin'ny Palais des Sports zany. Dia nangatsika be ny andro tamin'izay, nandritra ny 4 andro le izy nangatsika be ny andro. Dia za moa zany anisan'le komity mpikarakara dia nivadiko anisan'ny mpidera teny ambony lampiazo zany. Dia rehefa nidera teny izy dia mizavatra nafarako azy dia zao mangatsika be ny andro tena ohatr'izao fa zao mandritry nyreo 4 andro reo tsy mahazo manao pataloha zany ianao. Averiko eto tsy misy olana amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany tsy hoe rehefa manao pataloha ny vehivavy eo ambony sehatra na ohatr'izany dia tsy mifandray amin'ny tompo izy zany na tsy ankasitraha amin'ny tompo fa nimpona testamenta taloha zany. Fa tsy mahazo manao pataloha ianao satria maninona? Reo pastera sy mpitory-teny 500 reo, be dia be amin'ireo, ny ankamaroan'ireo be dia be amin'ireo no tafotohina rehefa mahita vehivavy mipataloha
ka iny ambony sehatra na iny ambony mahagaga nge le fomba fisainantsika sy le zavatra tafiditra ny anatytsika any mihitsiny fa raha ohatra ka hoe samy ray fiangonanao fotsiny de hoe ianina nypataloha tsysolana fa le mandray andraikitra mihitsiny a tena tsy mety samy mandray andraikitra zany nefa mipataloha manaraka moa tsika mety mbola iresaka mikasika an'zany hoe ahoana marina zany resaka hoe pilipitra sy inona sy tsy fantatro rehetrarehetra zany fa zany tena manelingelona ny any anatytsika mihitsy zany de nafarako mihitsy mivadiko asa manao mangatsika ny andro tsy maninona fa vita fanompona midiny aty ambany apetraka eo ambony fesin'ny ranjony manarona ny palitao mba maka hafanana kely fa tsy maninona miaritra atsika kely aloha mba tsy hana fotoana izaniza ka sao de tafotoana izy mivonto ny fony de lasa izy mody na mivonto ny fony de tsisy ninina miditra ao anatiny ny teny zay vo zaraina aminy rehefa aveo ny antony nanaovana an'izay hetsika izay de ho an'le olona fa tsy ho an'ny tompo ity zahako ho an'ity olona ity ny antony anaovana an'izany rehetra zany fa tsy ho an'ny tompo raha iresaka ihany koa tsika mikasika ny fitafiana ihany vehivavy moa matetika voalaza eto fa nareo vehivavy ny tena sensible amin'ity resaka fitafiana ity amanahoana ndray ny fitafiany vehivavy ohatrany ahoana ny atao hoe fitafiana mendrika fitafiana moatina sisisa rehetrarehetra tokony ohatrany ahoana za zipo zany ambony loalika ambany loalika sy ny sisa de averiko eto ho an'ity olombelona ity ny antony anaovana an'izany raha ohatra ka tsy misy afa-tsy anao sy Jesosy rery ihany raha ny am'dezery ianao mipetraka de anaovy zay tianao fa tsy manana olana am'izany Andriamanitra na anao mini-shorta kely faran'izay kely indrindra ianao na anao mini-jupe faran'izay fohy indrindra 3 cm ny alavany tsisy olana amin'Andriamanitra zany fa reto olona ireto ny fanafitohina na azon'ireo olona ireo zay ny fahotana ho antsika manontany hoe fahotana ve zao tsy fahotana manao an'le zipo fa fahotana ny manome fanafitohinana ho an'reto madinika mino areto ozy Jesosy le atao hoe fanafitohinana tsy voatery hoe fatezerana fa mety io fatezerana mety io alahelo mety io fitsiritana latsaka ao anatin'ny fitsiritana le anadahanao amin'ny tompo na le olona manodidina anao ihany koa lasa alay-panahy izy am'zany ko de anometsiny azy fotsiny hoe matazomina maso sisa rehetrarehetra manao zay tsy mana fitohina an'izaniza ianao zany raha anao zipo raha nabavy ka mipetrapetraka tsara mety efa zatra manao zipo fohy ianao fa nefa no tena fanateraka indray eo amin'ny Kristy raha mbola tsy nateraka indray eo amin'ny Kristy ianao tsy mahasoanao ninino zao afatra zao fa le niteneniko anao teo numéro 1 2 3 4 11 12 zay ny mahasoanao fa raha efa nateraka indray ianao tena manana antoka ianao fa tena niasa tany am-ponao Kristy rehefa olombovonjy ianao dia ho anao zao afatra zao mandefitra ianao mijanona manina moa ty mandefitra ianao ny am'zany zavatra zany tsy manao an'zany zavatra zany ianao mba tsy hanafotoana na iza na iza fa mba hitondra ny tsirairay avy ho amin'ny fandrosoana ho amin'ny fifaliana ho amin'ny famonjena ihany koa ho an'izay fantaritany tompo ho amin'izany de ohatran'izay daholo ny endrika rehetrarehetra ny endrika rehetrarehetra endrika fiakanjona sy ny endrika marina fa tsy aro voafehintsika daholo zany aka de atao ahoana moa zany nitady zay mahafinaritra ny olona rehetrarehetra karaha zany ingena atao de tsy hanao ninina ntsony zany fa misy fanamasina miasa ny anatintsika any misy fanamasina manoro sy mampianatra atsika ary mampafantatra atsika izy noenoy zay ny atao hoe zanak'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra de miaino ny fanahy ozy ny tenin'Andriamanitra milaza zay tary ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ary fanan'Andriamanitra de mitarika atsika tsy hanafitohina na iza na iza fa mba ho tonga ho amin'ny mba misy maromaro kokoa sy Paoly ho voavonjy sy ho voatariko ao amin'ny Kristy de ohatra zany daholo ny zavatra rehetrarehetra ohatra zany daholo zavatra rehetra na resaka lokombolo na resaka ho lavabe vernis sisa rehetrarehetra samy miaino ny fanamasina samy mahony tena amin'ny zavatra rehetrarehetra mba tsy hanafotohana an'izaniza isika izay zanak'Andriamanitra zay fotoana atsika amin'ity andro anio ity raha misy manafantaniana ataovy MP fa zatao commentaire fa ny commentaire kosa de isorana be deabe tsika izay mampahery izay misaotra izay mankasitraka izay manome karazana fanamariana maro isan-karazany de mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa indray samy tahiny tompo daholo veloma tompo